Miarahaba atsika rehetrarehetra tokoa ary manona fiadanana ihany koa ho atsika rehetrarehetra. Alvinio moa ny tenako na ihany koa dadatoa izay mahafantatra ary irery androany manolotra anao an'ity fotoana fohy fotoana fampahezana fohy fotoana vavaka fohy androany ezahana anatin'ny telopolo minitra ihany izy fa engany ho tratran'izany fotoana izany. Raha teo ianao tamin'ny herinandro lasa teo dia ny thème ny fampahirezana moa tamin'ny herinandro lasa teo sy androany ihany koa fanohizana moa ilay izy dia ny atao hoe fiovana ny amin'ny fanavozana ny saina. Fiovana ny amin'ny fanavozana ny saina. Ka mialohan'izany aloha dia mankasitraka an'Andriamanitra ako miary ihany koa mankasitraka ny mpanompon'Andriamanitra izay manome fahafahana na tondra teny fampahirezana na exhortation moa zany zao amintsika ary alohan'izany koa dia andaontsika hivavaka mba ho tarihan'Andriamanitra nke izao fotoana izao ary engany ny fanahiny no mitoetra no mandefa ny teniny amin'ny alalako fa tsy nieritreritro no alefako eto dia andao sika hiaraka hivavaka. Raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra sy mitera mankalaza anao rainy amin'ny androany. Mankasitraka anao rainy any amin'ny ity fotoana mibavaka ity mankasitraka anao manome fahafahana ihany koa mitondra teny eto. Mivavaka raha io ny amin'izay tsirairay avy izay manatrika an'ity fotoana ity mangataka famelan-keloka avy aminao raha nisy zatra tsy mety nataonay ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao mandritra an'ity andro ity na ny herinandro lasa teo ary ihany koa mangataka famelan-keloka avy aminao zay. Ary ihany koa raha io mangataka ny fanahy masonao mitondra aminay amin'izao fotoana izao. Aoka ny fanahy masonao io eto ny ilanay hitarika anay hanoro anay ny zavatra tokony ho teneniko ihany koa raha io. Aoka ny fanahy masonao no hanoro anay zavatra tokony teneniko eto fa tsy ny fisainako irery ihany raha io. Mankasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovako ny zavavaka izany. Fantatrinao rehefa mihaino anay ary efa manapa-teraka ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ihany koa alohan'ny anoezako izany fampahirezana lasa tamin'ny herinandro dia fitianiko vetivety fotsiny hoe testsika hijery ny vidéo nalefa tamin'ny herinandro indray tsika mba ahafantarana hoe aiza ho aiza ilay izy dia tohiziko amin'izay zany ilay exhortation na fampianarana fohy zany ilay izy. Eny tsy dia feo ilay izy fa fampianarana fohy ny tena marina. Fitianiko vetivety ilay izy ny amin'ny fanavozana ny fiovana amin'ny fanavozana ny saina moa tamin'ny herinandro ny teny fanombohana ary ny teny noentina amin'ilay thème dia hoe ao anatin'ny teny Matthieu toko fahasivy andiny fahaenina ka hatramin'ny fafito izay miteny hoe ary tsy misy olona manampina lamba-tota amin'ny tapa-damba tsy mbola voalohany fa ny vaovao izay natampiny dia androvitra ny lamba ka hitatra ny tritra ary tsy misy manisy divay vaovao anatiny sy ny hoditra tota. Raha izany dia ho tritrany sy ny hoditra ka ho raraka ny divay sady ho simba ny sy ny hoditra fa ny sy ny hoditra vaovao no asiany ny olona divay vaovao dia miara maharitra izy roa. Amen. Ny dikan'io zany ary raha ny teny fikasana amin'ny teny volan'ity hoe fanavozana raha tsy manavao ny sainao ianao tsy afaka anova ny fiainanao, tsy afaka anova ny perspektiva anao Andriamanitra, tsy afaka anova ny fiainanao ihany koa ary na dia anova n'ilay izy ary Andriamanitra dia tsy ho hitanao mihitsy ilay izy raha tsy ho avozinao ny sainao. Dia raha ohatra hoe tsy ho hitanao ilay izy dia tsy ho ataon'Andriamanitra satria tsy manome voninahitra azy zany. Dia nohony an'izany nisy dingana anankienina izay tenenina tamin'ny herinandro lasa teo tamin'ny lundi lasa teo hoe fanoloran-tena vaovao mifalia mandrakariva tadiavo ny fanavotany ary io ny filanofo every ny toe-tsaina avelao ny teniny maritra. Ireo anankienina ireo zany ny dingana izay tokony atao mba ahafahanao manavao ny sainao ary ny voalohany moa dia ny ao amin'ny fanoloran-tena vaovao
ny tenena hoe ny fanavozana dia manomboka amin'ny fanolorana ny vatantsika, ny saintsika, ny fanantsika manontolo ho an'ny tompo. Ny dikany hoe manao ezaka eram-po eran-tsaina mba ho mendrika eo anatrehan'Andriamanitra. Ny aksion ny tenena tamin'io dia maka 10 minitra ianao isa-maraina anoloranao tena ary ampifanaranao ny sainao ny sitraponao ary ny fihetseponao araka ny fikasan'Andriamanitra fa tsy araka ny eritreritrao. Ny faharoa amin'izay moa dia mifalia ao amin'ny tompo mandrakariva, izay miteny hoe raha manavao ny herintsika amin'ny alalan'ny hafalian'ny tompontsika fa tsy amin'ny alalan'ny zavatra materiel dia ho avozony foana ny faniriantsika ampifaly anazy amin'ny lafiny rehetra. Ary ohatra amin'ny fifalian'Andriamanitra no hibazenao ny herinao, ho ataony mihoatra foana ny fifalianao ary mihoatra ny fifaliana dia mihoatra ihany koa ny herinao. Dia ny amin'izany na inona toe-javatra misy ny hafalian'ny tompo dia mihoatra no ny fahasopana tenana rehetra na ny fahasahiranana na ny fahakiviana rehetra. Dia ny aksion tamin'izay moa dia hoe saintsaina ny fahatsaran'Andriamanitra isan'andro ary tadio ireo teny fikasana. Dia teo nijanona toetsika tamin'ny herinandro lasa teo. Dia alohan'ny andehanana amin'ny dingana manaraka dia ho ampiseho eto izany ilay vidéo kely izay nampiseho antsika tamin'ny herinandro dia manarafinaritra tompoko aza miala fa hiverina vetivety fotsiny akony.
Alléluia. Mampimerana foana iny partie farany iny. Alohany andehanantsika anatin'le fampianarana fanohizana, fampianarana lasa tamin'ny herinandro a, dia fitintsika kely iny vidéo kely iny. Ina moa ny tiana nitenenina tamin'iny vidéo iny. Raha hitanao iny voalavo kely iny a, dia voalohany zany izy nandeha tamin'ny toerana maromaro na dia nividy zavatra. Nividy izy nieritreritra, ny titran'iny zany aloha dia fahafinaretana, fifaliana zany ny titran'iny vidéo kely iny. Dia raha ny hitanao tsara dia sady nandeha nividy boky izy nandeha nividy télévision niady mihitsy izy, nividy an'ilay télévision vao nahita tomobile izy dia nariny ilay télévision dia niditra anatin'ilay tomobile izy dia tsy falindray izy anatin'ilay tomobile, navelany teo indray ilay tomobile, nandeha nisotro toaka izy vita indray ilay toaka dia tsy afa-po mihitsy izy dia avy eo indray izy lasa nandeha naka pilule hoe fahafinaretana. Iny pilule iny nefa tsy maharitra ela be fa vetivety fotsiny dia tsy afa-po indray izy dia lasa nitady vola indray. Dia rehefa nitady vola izy dia tonga dia voaketoka. Dikan'izany ivohitsika tao. Raha fitinana zany iny dia ny fahafinaretanao à travers ny zavatra matériel, à travers ny zavatra anananao, téléphone portable, ordinateur, trano, meuble, zavatra temporaire fotsiny reny, zavatra tsy maharitra zany reny, tsy afahanao mahazo fahafinaretana pendant une longue durée, maharitra zany reny. Fa ny tiana tenenina dia ny tenin'Andriamanitra sy ny fitsipika anatin'ny tenin'Andriamanitra dia ahazonao fahafinaretana maharitra. Dia anohy ny teny fampaherezana, teny fampianarana moa izay nalefa tamin'ny herinandro akony. Raha nijerentsika ny zavatra nifitinana teo dia anankenina ilay dingana ary ny anankiroa moa efa nifitinana. Fa ny lohatena vaovao ary ihany koa mifalia mandrakariva efa nifitinana teo dia manomboka amin'ny tady diavo ny fanavotany, tady diavo ireo fanavotany anao. Ny tady diavo moa ireo fanavotany dia hoe tady diavo ireo tsara nataony ary ambola ataony amin'ny fiainanao. Marina moa fa ny Andriamanitra dia miasa amin'ny zavatra tsy hitanao, tsy fantatrao pour izy raha ohatra hoe miasa amin'ny fiainanao amin'izao, fa sûr ianao fa miasa amin'ny fiainanao satria ianao adidiny ihany. Raha tsy mahatadidy ireo fanavotan'Andriamanitra aminao ianao ary ireo fahatsarany tamin'ny fiainanao dia mora aminao ny miverin-dalana na tsy mino ny teniny ka mamotika na manembotra ny fanavozana anao zany. Mety tsy ho hitanao akory ary ilay fanavozana, tsy ho tsapanao akory ary ilay fanavozana na dia miasa aminao izy. Dia ny tenin'Andriamanitra hoentina amin'izany moa dia amin'ny Deutéronomie toko 5 andininy 5:15 izay miteny hoe ary tsarovy fandevy tany amin'ny Egypte ianao ka tanana mahery sy sandry na hiditra ny tondrany Jehovah Andriamanitra ao anao nivoaka avy tany. Izany no nandidiny Jehovah Andriamanitra ao anao hitandrina ny andro sabata. Ino moa no tiana tenenina amin'io? Tady diavo fa tamin'ny ianao mety nisy olana, tamin'ny ianao kivy, tamin'ny ianao mety reraka. Tady diavo fa ny tana maherin'Andriamanitra na mialanao tanatin'iny. Ary raha tsy tadidinao zay dia mora aminao no miteny hoe tsy navita ninina tamin'ny fiainako Andriamanitra ary tsy mahakasika anazy amin'ny fanavozana zany. Sy ireo teny fikasana io teneninao io fanavozana io tsy mahakasika anahy akory satria maninona tsy tadidinao akory ny zavatra nataon'Andriamanitra aminao. Ny teny faharoa izay hoentina amin'io dia anatin'ny Deutéronomie azafady toko 9:12 izay miteny hoe andininy faharoa azafady izay miteny hoe ary tsarovy ny lalana rehetra izay nitondrany Jehovah Andriamanitra ao anao tany anefitra izay 700 taona izao, ampanetry tenanao sady hizaha toetranao ary ahalala izay ao am-ponao na hitandrina ny didiny ianao na tsy. Tady diavo reny toerana nandehananao, tady diavo reny fotoana nandehananao reny
namola volain'Andriamanitra anao fa azadino azarina ohatran'izao fotsiny reny fa reny hoentin'Andriamanitra anavao anao anao zavatra vaovao amin'ny fiainanao. Dia inona moa ny hetsika kely afaka ataonao isan'andro mba ahafahanao manao an'izay dingan'izay dia mandiny ireo fahatsaran'ny tompo amin'ny fiainanao. Tena sevokariny mihitsiny noteo ireo zavatra tsara nataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Raha tsy notenao reny dia mora aminao tsy mahatadidy an'ilay izy fa noteo mihitsiny hoe androany tena voatan'Andriamanitra tamin'ity situation ty akony ka eny ka raha ohatra ianao mandalo zavatra sarotra dia jereo fotsiny inkariny iny na vitanareo ve Andriamanitra dia tsy havitanao zavatra aminao, tsy havita anavitra anao amin'izao situation anao zao tadiavo reny dia miavao ny sainao miteny dia momino ianao hoe endoko ho avozin'Andriamanitra ny fiainako mora aminazy manao an'izany. Mandeha midingana manaraka tsika ny hoe ario ny filan'ny nofo. Mora moa no miteny an'izany na maha kristianina raha mora no miteny an'izany hoe ario ny filan'ny nofo fa sarotra ilay izy. Ny an'ny tiana tenena amin'izany dia hoe maro ireo izay mamela ny nofony ho voky toy izay miandrandra sakafo ara-panahy avy amin'ny fanahy masina izay hery tsy haileferina. Hoe ohatra zao hoe ianao manome exemple anankiray akony. Raha ohatra hoe zany ianao manana alika anankiroa na atao hoe liona anankiroa aloha tsy atao alika ilay izy aloha atao hoe liona anankiroa. Manana liona anankiroa ianao anatin'ny ireo liona anankiroa ireo ny anankiray omenao sakafo be da be, ny anankiray tsy omenao sakafo na omenao sakafo kely fotsiny. Izy amin'ireo anankiroa ireo mahery kokoa. Tiako tenenina amin'izany raha vokisanao sakafo ny nofinao dia tsy omena sakafo mihitsy ny ara-panahy dia izy amin'ireo mahery kokoa rehefa misy situation anankiray izay metraka amin'ny fiainanao normal be izay vokisanao. Dia raha ny vokisanao ny nofinao dia ny nofinao mandeha ambony, raha ny vokisanao ny fananao dia ny fanahnao no mandeha ambony mamaritra ny zavatra rehetra ataonao. Ka jiaonge ireo tombontsoa rehetra izay azonao amin'ny fahavokisan'ny fanahnao, ny amin'ny famelan-keloka ny fanantenana izay avy amin'ny tompo ary ampitao amin'ny fampanantenana izay pokaty izay omeny nofinao anao. Raha maka exemple tsika anatin'ny Galatiana 5:2-20 dia maka tombontsoa kelikely fotsiny akony. Fantatsika hoe ny fanahy sy ny nofo dia mifanohatra. Dikan'izany izay omeny fanahy tsara dia ratsy ny vokatry ny nofo. Dia omena exemple kely ianao eo amin'ny écran. Ny vokatry ny fanahy masina voalohany zao dia fitiavana. Dia inona izao ny contraire an'izay izay omeny vokatry ny nofo aminao? Fankahalana. Ny faharoa manome fifaliana, izany ny vokatry ny fanahy masina. Dia inona ny contraire an'izay? Fahakiviana. Ny fahatelo fiadanana. Ny contraire an'izay fanahiana, miahiahy. Ny fahaefatra fahatokiana. Nefa ny contraire an'izay tsy fahatokiana. Ame vokatra inona aminao reny tsy fahatokiana. Ame vokatra inona aminao reny fanahiana. Fanahiana manome stress, manome maladie, mamokatra zavatra be da be. Ny faran'izay fifehezan-tena. Miverina amin'le horonan-tsary kely teo akony. Raha ny vokatry ny fanahy masina zao dia fifehezan-tena ary ny vokatry ny nofo dia inona? Tsy fifehezan-tena. Tsy nifehy-tena zao izy nividy an'ireny zavatra ireny. Nitady zavatra be da be izy tsy nifehy-tena mihitsy. Nividy boky, nariana ilay boky, nividy télé, nariana ilay télé, nividy io indray ilay toka navela. Nefa ireo mety fitahian'Andriamanitra aminao mandeha any an-davaka fotsiny reny, tsy fifehezan-tena ireny. Ary ny tiana tenena hoe tsy afaka azo ny vokatry ny fanahy mihitsy ianao raha tsy misy ny fanahy. Izay ny tenena hoe vokiso ny fanahinao. Ary ny ahoana moa ny ahafahanao manao an'izany? Mpanjinao any amin'ny avo indrindra ny masonao fa tsy amin'ny tenanao. Mpanjinao any amin'ny zavatra hafa mihitsy ny masonao
fa tsy amin'ny tenanao. Raha mijery ny tenanao ianao dia hijery ny zavatra ilain'ny tenanao, zavatra ilain'ny nofinao no jerenao, fa mbanjinao any amin'ny avo indrindra ny fijerinao, ny masonao. Ny teny tenena teo moa dia ao anatin'ny Galatiana 5:22 izay miteny hoe fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy ary fahononam-po. Dia inona moa ny action kely izay afaka ataontsika? Amin'ny fihetsika na eritreritra izay ataonao rehetrarehetra dia manontany tena ianao mba mandroso ny tenako ve, ny novoko ve ty zavatra ataoko ity, sa manao araka ny sitrapon'Andriamanitra, mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra, mampandroso anahy manakaiky kokoa an'Andriamanitra ve ty zavatra ataoko ity, sa manalavitra anazy ako manao ny zavatra tiany nofoko fotsiny. Zay ny action kely zay afaka ataonao. Manarak'izay dia hoe hevery ny toe-tsaina. Anatin'ny hevery moa ny toe-tsaina, atao hoe hevery ny fomba fisainanao. Raha ohatra ianao ohatra manome exemple anankiray akony. Ianao zany amin'ny situation iray izay niatraika taloha, nanana fomba fisaina ianao tsy mahatoky olona, tsy mahatoky an'Andriamanitra zany moa, fa hoe ataoko izay anatin'ny lohako ihany nataoko. Nefa ny vokatry ny zavatra fomba fisainanao izay nao samy reriny tsy mahatoky an'Andriamanitra dia inona? Fahaverezana, mety very ny fanananao, very ny zavatra nomen'Andriamanitra anao, very ny peut-être talentanao, very. Dia aty aoriana ianao efa nomen'Andriamanitra lesona, aza mahatoky tena fa mahatoky anazy. Dia avy eo indray miverina indray ny toe-tsaina iny. Ianao mety tsy very fotoana eo fotsiny ianao mamerina n'ireny fahadisoana nataonao taloha ireny. Ny dikan'izany hevery ny toe-tsainao ary aroy izay fomba fisainana izay nitarika anao taloha mety nitondra vokatra tsy mety tamin'ny fiainanao na nitondra vokatra tsy mety aminao ilay izy. Fantary fa ilainao ny manova ny fisainanao ho amin'izay tsara. Raha tsy mieritreritra na koa ianao tsy fantatrao ireo fomba fisainanao ireo izay tsy nety, tsy ho afaka mihitsy ianao no manala an'ireo ihany koa, satria mbola hanohy ny vokatra tsy tianao, mbola ao anatin'ny sainao ilay izy manao inona moa ny anaran'izany, anatin'ny inconscientanao mbola mandeha manohy any zavatra tsy mety ihany ianao, dia tsy mitondra zavatra vaovao mihitsy any amin'ny fiainanao ilay izy. Ny teny izay hoentina amin'izany moa dia amin'ny Jakoba 4:7 andininy 12 ka hatramin'ny 15 izay miteny hoe fa raha misy fialonana na mirehatra sy fifampiandaniana ao amponareo, aza mireharena mandainga manohatra amin'ny marina. Izany fahendrena izany dia tsy avy amin'ny any ambony, fa araky ny ety an-tany ihany, araky ny nofo, araky ny an'ny demonia. Mazava be zany ten'Andriamanitra izany. Aza manaraka an'ireo fomba fisainana tsy mety, aza manana fomba fisainana tsy mety, manana fomba fisainana avy amin'ny any ambony izay fahendrena mety ho anao, izay mitondra fanavozana anao. Ny farany moa dia inona ny action izay ataonao afaka ataonao isan'andro mba ahafahanao mameno an'io dingana io. Teny amin'ny zavatra ataonao rehetrarehetra dia mieritrereta, mety ve izao fisainako izao? Mendrika an'Andriamanitra ve izao fisainana izao? Izao eritreritra izao hoe mety? Raha ohatra hoe ianao manana doute kely fotsiny hoe tsy mety amin'Andriamanitra izao fisainanao izao, dia ajanona eo. Asorina, manavao fomba ianao, fomba fisainana, ajereo ny fahendrena izay misy ao anaty Baiboly dia avao ny sainao, asoro ny fomba fisainana tsy mety. Ny fahaenina, dingana fahaenina ary farany ny miteny hoe avelao ny teny hamaritra. Avelao ny teny hamaritra. Tena tenenina amin'io dia hoe mianara manolo ny entan'ny fironan'ny nofinao amin'ny fitsipika ara-panahy. Manolo ny entan'ny fironan'ny nofinao amin'ny fitsipika ara-panahy. Ary avelao ny teniny hamaritra ny zavatra tianao atao. Raha tsy anatin'ny tenin'Andriamanitra ilay izy, raha tsy araka ny tenin'Andriamanitra ny zavatra tianao atao,
dia azo atao mihitsy iny fa ny action anankiray izay ataonao mety mitondra zavatra tsy mety ao aorianao. Ny zavatra iray ataonao izao mitondra vokatra rapitso, iny vokatra iny raha tsy jerenao tsara mitondra zavatra hafa, dia eo mitondra zavatra tsy mety very fotsiny ny fahasoavan'Andriamanitra aminao. Ny teny izay hoentina amin'izay moa dia eo amin'ny Efesianina 4:4 andiny 2:20 ka hatramin'ny 4:20 izay miteny hoe mba hialanareo ny toetrareo taloha araka ny fitondrantenanareo fahiny izay mahasimba araka ny filan'ny fitaka, fa mba ho avoazina kosa ianareo amin'ny fanahin'ny sainareo ary mba ho tafianareo ny toetra vaovao izay noforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Raha nitrano ianao dia ao aorianan'ity fitombavaka ity dia asaika ianao mamaky io tenin'Andriamanitra io hatramin'ny 2:30 dika zany Efesianina 4:4 andininy 2:20 ka hatramin'ny 2:30. Asaika ianao mamaky an'izay any an-trano. Ny tenin'Andriamanitra manaraka dia ao amin'ny Kolosianina 3:3 andininy 9:20 ka hatramin'ny 7:20 izay miteny hoe aoka ny tenin'ny Kristy toetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra, dia mifampianaraka amin'ny fananara amin'ny salamo sy ny fihirana ary ny tonokiram-panahy. Mihira amin'ny fahasoavana ho amponareo ho an'Andriamanitra ary na inona no ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany ka misaora an'Andriamanitra iray amin'ny alalany. Dikan'izany avelao ny tenin'Andriamanitra maritra ny zavatra tianao atao. Avelao ny tenin'Andriamanitra maritra ny dingana izay ho ataonao, fa tsy ny nofinao irery ihany no mikidianao, tsy ny fisainanao ianao samy irery no mikidiany zavatra ho ataonao. Maro olona izay mieritreritra hoe ie ho vitako samy irery ity, ie za mahafantatra lalana mora kokoa anaovana an'ity, fa ny zavatra tsy fantatrao fa io zavatra mora kokoa anaovanao an'io zavatra io raha tsy araka an'Andriamanitra mitondra fahaverezana ho anao io. Ny action moa zany afaka ataonao moramora, afaka ataonao mora isan'andro raha ohatra hoe tianao hamaritra aminao ny teniny dia izao. Ny tenin'Andriamanitra anatin'io moa dia Matthieu 7:12 izay ny tenenin'i Jesosy moa hoe koa amin'izany na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba hatovy aminy kosa tahaka izany. Inona ny tiana tenenina amin'izany? Ny tenin'Andriamanitra misy didy, misy zavatra fepetra zany, fitsipika zany omenanao. Ary ireo fitsipika ireo raha ohatra hoe fitinina izy rehetrarehetra dia tonga amin'io teny io. Ny zavatra tianao tiavany namanao tahaka ny tenanao ary ny zavatra tianao ataon'ny namanao aminao dia ataony vy aminazy zany. Maka exemple anankiray raha miteny an'io avelao ny teniny hamaritra. Ohatra ianao manana namana anankiray. Io namana io ohatra hoe ianao manao négatif aminao aloha zahako ny aza raisina ho anao ty fa manao négatif aminao fotsiny vetivety hoe ianao manana namana anankiray. Io namana io nefa mahatoky be anao, tianao be, tiany be ianao, nefa ianao mifosa avy eo. Raha mandeha amin'io teny io zao tsika dia hoe koa amin'izany na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba hatovy aminy kosa tahaka izany. Raha mijery ny tenin'Andriamanitra, tsy tian'Andriamanitra ianao mifosa, tsy tian'Andriamanitra ianao hypocrite. Dia raha jerena raha ohatra hoe jerena hoe inona zavatra tianao mba ataon'ny namanao aminao hoe tiany namanao ianao ary mahatoky anao namanao, tsy ho hanao zavatra ratsy mihitsy ianao. Dia noho izay atovy amin'ny namanao izay tiany namanao atao aminao, tiavany namanao tahaka ny tenanao. Dia vitatr' eo moa zany ny fampianarana fohy izay nandeha tamin'ny roa herinandro ireo, fa raha fidiniko ilay izy dia ny dingana voalohany fanoloran-tena vaovao, faharoa mifalia mandrakariva, ny fahatelo tadiavo ny fanavotana, faefatra ary ny filan'ny nofo, fahadimy hevery ny toe-tsaina ary fahenina
avelao ny teniny amaritra. Amen. Zay ny amin'ny fiovana amin'ny fanavozana ny saina tapitsatreo moa le izy raha amin'ny herinandro indray tsika miona amin'ny teny fikasana vaovao amin'ny volana septambra fa alohantsika miala dia andaosika hiaraka hivavaka ho an'ny alina ary ihany koa aoka ho ataonao aom-ponao zany tenin'Andriamanitra zany ary ataonao en action isan'andro ny ireo sary ihany koa tenin'Andriamanitra ireo moa dia ho alefa ao amin'ny groupe SCI Unity raha ohatra tsy anatin'ny groupe ianao dia mandefasa message fa ho ampidirinao ianao ary ahita an'ireo toriteny na teny izay nalefa mandritra an'izay roa herinandro izay dia andaontsika hivavaka amin'izao fotoan'izao. Raha io mankasitraka anao ko amin'izao fotoan'izao mankasitraka raha io ny amin'ny fahafana ny menao ako ny amin'ny fitarihanao ako ny manome an'izay teny fampianaran'izay androany mankasitraka anao ato ihany koa mivavaka raha io ho an'izay olona rehetrarehetra ny aino nanaraka an'izao fotoam-bavaka izao ary ihany koa mbola anaraka an'izao fotoam-bavaka izao raha io atovy eo amponiny raha io ireo teny izay nalefanao avy à travers ana. Fantatranao raha io fa tiany zanany Madagasikara i ranabavy Isabelle na rahalahy Erika no hitondra teny eto aza diso anjara ianao fa misy teny ho anao eto ary eny tokoa fahasoavana sy famonjam-po no anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia hitoetra ao an-tranon'i Jehova andro lava ianao. Amen. Samy tenin'Andriamanitra daholo isika rehetrarehetra dia manaraka indray.